mahakasika indrindra ny feuille de route ary efa misy moa nikatitra nataonay omaly mahakasika ny feuille de route io izay tsy maintsy atao sony androany araka nambarany eo anivony Sadaiky ihany somary mahagaga ihany moa Soavandriamartafika ny vaovao mandeha any Antananarivo amin'izao fotoana izao misy ny gazety mpiseho isan'andro namoaka hoe la feuille de route est rejetée izay zavatra tsy hitanay mpanao gazety aty an-toerana satria tsy izay mihitsy ny vaovao azonay aty am-pelantanana mahakasika izay indrindra ara dia anazava anome ny heviny manokana ny ministry ny fifandraisana Andriamatoa Radasson Harry Laurent izay eto aminay amin'izao fotoana izao Andriamatoa ministra irahana mahita irahana mahafantatra ny vaovao mivoaka Antananarivo somary miovaova ihany ny vaovao any inona ny tena marina mahakasika ny hoe feuille de route amin'izao fotoana izao miaraba ny mpianona viva zany Antananarivo marina tokoa zay misy aloha dia tsorina misy fanahinina ataony zonagazety amin'izay mety korotanana ny saim-bahoaka satria dia mazava ny zava-seho tatia Gaborone rehefa tamin'ilay fiona voalohany omaly dia izay vao ny zarainy ny teony Sadeka ny zarainy antaratasy mihitsy ny hoe izao no fanapahan-kevitra ofisialy nyraisin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny filoha-pirenena ny ireo Sadeka tamin'ny 20 volana May tany Windhoek izay vao nyzaraina tamin'ny fomba ofisialy natao taratasy ao anatin'izany no misy ny fanapahan-kevitra décision mihitsy nilazany azy zany fa tsy résolution na hoe note na ohatra zany misy fanapahan-kevitra noraisiny ireo filoha-pirenena au niveau ny Sadeka reo anatin'ny fanapahan-kevitra io dia mazava fa dia amafisina entériné ozy nampilazana azy amin'ny frantsay amafisiny zany ny feuille de route ny tondrozotra ary miinsiste zany amin'ny teny malagasy zany tena manindry mafy izy zany mba tsy maintsy reo mpikirakira politika rehetra na Madagasikara dia tsy maintsy makatoa ny votoatiny zany feuille de route zany mandra-panaovana ny fifidianana tsy misy hoe teny frantsay tsy dia hoe sarotra fa tena teny frantsay tsotra zay afaka adika tsotra koa ny teny malagasy fa noho zany ny filazana ny gazety zay mampirorony saim-bahoaka zany fa hoe na tsy nekena rejeté na hoe nilavina ny feuille de route ny tondrozotra dia tena ankitsirany ilazako aza filazana vaovao-tsimbarina ary famoahana vaovao-tsimbarina raha ohatra ka ny ray amin'ireo filoha-pirenena teo aloha no tsy manaiky an'izay feuille de route zay mety hosoany zany ary azo atao no miteny an'izany dia tokony le gazety zany tokony miteny hoe le filoha-pirenena teo aloha tia tsy makatoa ny feuille de route io fa zay ny tokony atao fa tsy ny feuille de route nilazaina fa hoe tsy nakatoaviny ny Sadeka ka rehefa zay moa zany no vaovao-tsimbarina ary ny filazana vaovao-tsimbarina sy ny famoahana vaovao-tsimbarina efa voatondro ny lalàna amin'ny fiain'ny asa-panao gazety amin'ny fotoana zao fa dia eloka tsotra zany ka efa imbetsaka ihany io mpanao gazety io zay tia toerana amin'izao fotoana zao tia Gaborone tia manana tsara n'le décision namen'ny Sadeka tia ka rehefa dia manao fanahinina mihitsy zany manakorotana n'izay bahoaka ka dia efa betsaka loatra ny nataony amin'izay famoahana vaovao-tsimbarina ndraika raha voatonga ny Antananarivo zany ny tenako dia andray fepetra araka ny voatondro ny lalàna mikasika ny mpanao gazety io sy mikasika ny gazety zay esany mamoaka an'izay vaovao-tsimbarina zay ankoatran'le vaovao-tsimbarina koa moa zany amin'ny andininy point fahaenina amin'ity décision fanapahan-kevitra nyraisin'ny Sadeka ity tamin'ny vola filoha-pirenena Sadeka tamin'ny 20 May iny zany tany Windhoek dia mazava tsara hoe ny Sadeka zany filoha-pirenena Sadeka dia miantso any Andriamatoa Andry Rajoelina mba hanao fikarakara zay mba fepetra isa tokony isin'ny filaminana ka mba hahafahany Marc Ravalomanana sy tidiratsiraka modany Madagasikara zay mivoasoratra ato fa tsy misy milaza mihitsy hoe Marc Ravalomanana sy tidiratsiraka dia ody zao dia zao fa manaraka tsara n'le zava-voatondro ny feuille de route amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ny feuille de route dia milaza tsara fa hoe rehefa réunir condition de sécurité sy ny paix any Madagasikara zay vao afaka mody Marc Ravalomanana dia io izy ampiarin'le décision io hoe ny filoha Rajoelina zany no mijery an'izay sy
manao zisiny zay tsisy miteny androany raha pisina raha vakapisina raha amin'ny taona na taona rehefa tonga le fepetra zany dia amizay vao azo eritreretina zay fampidirina andreo filoham-pirenena dia oloreo zay mivaovao marina ofisialy ary tsy tika mamorona zany tsika malagasy fa zay azo vatako zay no décision fanapakevitra ofisialy ndraisin'ny filoham-pirenena ny sadeka tamin'ny faharoapolo ny volana meka dia rehefa tafa ohatraohatran'izao loatra sy matetika le finazana vaovao tsy marina manakorotana saim-bahoaka dia voateriny tenako zany tsy maintsy andray fepetra pikasika an'izay mpanao gazety zay sy gazety zay samy